Miarabanao Andriamatoa filohan'ny Repoblika Hajaina, filohan'ny Repoblika Malagasy, Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Miarabanao Andriamatoa Ramatoa Ministra ny Kolotsaina. Miarabanao Ramatoa Ministry ny Fanabeazana Hajaina. Miarabanareo rehetra mpitondra fanjakana ao an-tanindrazako Madagasikara nosy mamiko. Miarabantsika malagasy rehetra. Tsy ino ny antony agnanaovako live. Tsy hoe za farany masina na tsara tondra-tegna sagnatria. Tsy hoe zaho no mahay raha indrindra na ambony fisaigna, tsy zay loatra. Isan'olo iva sy isan'olo manana ny ditrako, nanana ny adalako, nanana ny agegeko. Kanosa ohatran'olona rehetra. Nefany mahita loatra koa ankehitriny misy zavatra efa hitako fa tegna dilatra ataonay viavy maromaro eto amin'ny réseaux sociaux. Dilatra ho zaho satria tsy tokony hibongy na hitanjaka na tsy hiakanjo amin'ity réseaux sociaux eto ny vehivavy, fa indrindra isika vehivavy malagasy. Malagasy dia isany foko manana ny mampiavaka azy. Malagasy dia manana zay soatoavina malagasy zay ary ambony firarazana zay. Manana ny hasina isika malagasy. Madagasikara firenentsika de isan'le firenena mandala sy manaja ny soatoavina ary isan'ny firenena notsimbin'Andriamanitra indrindra ary nomen'Andriamanitra hasina hery. Tsy mba firenena nataon'Andriamanitra ahitana ady lava, ahitana fifampitifirana, na ahitana bomba sy ramandrika isan'andro, zany Madagasikara zany. Fa firenena milamina, nataon'Andriamanitra moramora, tsy nataony hisy bomba sy hipopoka na faty olona etsy sy eroa izy fampitifirana isa minitra. Ne fireneko, firenetsika malagasy, Madagasikara zay. Ka ny toetsaina tokony ananatsika malagasy na miaina ny Madagasikara na mivahiny amin'ny firenena mandroso maro isika malagasy, dia tokony mbola hitazona izay soatoavina malagasy zay. Mandray fitenenana satria hitako efa tsy voahajantsika izay soatoavina malagasy zay. Mitanjaka ny ankizy kely, ny ankizy vavy eo apartirany eny ambin'ny folo taona, mbola mineur ny ankizy vavy, de efa ampianarina manao fandihizana mamoa fady, manao akanjo tsy mendrika, de ampandihizina, de aparitika n'ireo mpanakanto malagasy eran'ny réseaux sociaux, fa indrindra ny TikTok. Reny ny tenako marary. Ao koa reo efa reny, efa niteraka, mitanjaka, mibonginy amin'ny TikTok, amin'ny réseaux sociaux eto, reny maro. Ny hanaka izany zavatra zany tagnatin'ny ray volana zay. Efa nisy taloha, fa tagnatin'ny ray volana tato, vo maika ny hanaka. Ny vehivavy malagasy misy lipo kely, manao ambonin'akanjo kely, dia alefa mitanjaka, manao fandihizana tsisy ohatry azy. Mahamenatra, raha henatra ngambany nataoko mety tsy niteny, menatra, fa malahelo, mankarary ny aina, tongotra vakivaky, sady maharary ny mahamenatra. Vehivavy ny tenako, reny ny tenako. Itenenako eto,
tsy amin'ny anarako hoe Sofia Aisha. Ino ny anarako tao anatin'ny rendrarendram-piainana, ino ny anarako tao anatin'ny ditra. Rehefa nantsoan'Andriamanitra mba hiova fo ny tenako, dia nitondra io anarana miahy ambinitsoa. Lasa piahy amin'ny kely zay ananako, lasa tia manao asa soa satria nentan'Andriamanitra. Ka amin'ny anarako miahy ambinitsoa, fondatrice de l'association miahy, no hitondrako teny ho atsika vahoaka malagasy manaraka ny leviko, na tsy manaraka ary iangaviako izay mahita n'ity levo ty, ka tsy faly mahita ireo vehivavy maro mitanjaka, mahita ireo tanora mibongy, miboridana, ampiasain'ireo mpanakanto amin'ny TikTok ao reo, mba hanaparitaka an'ity fa mangataka aminareo mpitondra fanjakana. Efa natsipitsipiko ihany tamin'ilay farany izay nataoko, Ramatoa Ministro, mba jereva akaiky ny zavatra ataon'ireo mpanakanto. Matoa mbola mitohy, tsy nisy hetsika anao Ramatoa Ministra. Na Ramatoa Ministra ny fanabeazana, satria anatin'ny fanabeazana, ao anatin'ny kolotsaina, ianareo ny totohiniko, ianareo no antsotsoko, satria ny raisinareo zany toerana ministra zany, vonina hiasa sy anompo zay vahoaka. Ny raisinao ny seza ministra ny fanabeazana, avy beazo izahay Ramatoa Ministra, avy tezao izahay Ramatoa Ministra. Ny raisinao izany ministra ny kolotsaina zany Ramatoa Ministra, asio limity, asio fetra ny zavatra ataon'ireo mpanakanto reo. Dilatra matoa ny teny, marary ny aiko, satria reny, hoentina makaiza ny tanora malagasy. Ahoana reto reny manonao foana, satria misy hitako fa vehivavy efa tovitovy taona aminay reto, efa reny mitanjaka, mibonginy, boridana amin'ity réseaux sociaux ty. Tsy mendrika isika vehivavy malagasy zany. Tsy mendrika isika vehivavy malagasy. Andriamatoa filohan'ny Republika Malagasy, Andry Nirina Rajoelina, miondrika mpanajana mandefa ity fitarainako aminao. Ramatoa Mialy Rajoelina vadinao, mitondra association fitia. Association dia natao hitaiza, mba angatako izy, mba hiteny, fa mety toteny izy satria première dame. Raha hitany zao zavatra mba hitanay vehivavy be da be tanora reny mitanjaka mibongy eto amin'ny réseaux sociaux io, mba mandraisa fitenenana. Ataoko Andriamatoa filoha fa tsy nataonao vady Ramatoa Mialy Rajoely, raha hitanao nitanjaka nanao fandihy ohatrany ataony tanora sy reny amin'ny réseaux sociaux ankehitriny Mialy Rajoely. Tsy nampiakarinao ho vady, satria manana fomba fijery arao hoe tsy mendrika ny vehivavy manao antony. Fa nohy Mialy Rajoely vadinao, reniny malagasy rehetra, hitanao toujours classe, manao haingo mianjeka foana, mihaja foana rehefa mihaingo, nampiakarinao vady, satria mendrika ny fitafiny, mendrika ny fotom-pisainany. Ka hoeza ireto zanakay zay ampandihiziny reto mpanakanto, abridany, manao akanjo kely mitanjatanjaka, ampandihizina mihirandry zareo dia aparitaka eran'ny réseaux sociaux, hoentina makaiza. Reny ve ny atao hoe fandrosoana? Amiko aloha tsy reny ny atao hoe fandrosoana. Ary tsy reny ny fandrosoana andrasako. Tsy fatako zay andrasany hafa. Ny fandrosoana andrasako dia Madagasikara manana jiro 24 heures sur 24. Madagasikara manana rano 24 heures sur 24. Vidim-bary sy vidim-piainana midina zakany tsenany rehetra. Zany ny fandrosoana andrasanay Andriamatoa filoha hajaina Andry Nirina Rajoelina.
fa tsy ny fandrosoana vehivavy malagasy asaina mitanjaka, asaina miboridana, ampandihizina amin'ny hirany mpanakanto. Tsy io ny fampandrosoana andrasanay tompoko. Reny anao ary mananjanaka vavy anareo mivady Andriamatoa Filoha, mangataka anareo ampanajana, hagnitsy, hanarina ny tsy mety, mandefasa cœur daholo zay mahita fa tsy mety ary masahia manao commentaire ary ity ny leviko mba angatako apartaho satria feno ny foko amin'ny maha fondatrice n'association ahy miteza na dia tena anaty fahasahiranana fa indrindra taona 2024 tena nidina ny fari-piainako fa tsy navelako tsy hianatra ireo zazany association miahy any Madagasikara. Ka ny zaza mpianariko mahita ny reny fanohitry ny fampianarana ataonay amin'ny zaza ny itondrany mpanakanto malagasy, ny tanora malagasy sy ny reny malagasy. Tsy mbola nahita vadiny filohan'ny Repoblika hajaina nanao an'ireny aho. Matoa tsy manao an'ireny ny vadinao dia tsy reny no mendrika. Ka aitsio ny manao an'ireny. Ary ho anareo artista, manambady anareo, mananjanaka vavy anareo, mbola tsy hitako ny vadinao artista mampandihy zazanay malagasy, reny malagasy miboridina io, mbola tsy hitako vadinao ny manao an'io fitafy sy dihy magnafahafa be io eto amin'ny réseaux sociaux. Raha hitanao fa mendrika izy io, mpanakanto mampanao an'izy io, vadinao aloha mpanaovy an'io. Rehefa hitanao fa mendrika izy alaivo vadinao mpanaovy maillot de bain, na mpanaovy an'ireny slip kely sy hokely ataon'ny zaza mpandihizinao eo reny, vadinao aloha mpanaovy rehefa hitanao fa tena tokony atao izy iny. Mpanaovy vadinao. Matoa vadinao mifogno, magnaraka coutume musulmane nareo, fantatra nareo fa tsy reny ny mendrika ary tsy reny ny montina. Aza dalaina amin'ireny zanak'olo, aza dalaina amin'ireny renin'olo, ary anareo reny koa aza manadala tena. Ny reny tompoka dia natao ho modely. Misy fetrany ny adalagna, misy fetrany ditra. Amin'ny fahatanyrana angambany, azo ataony manao foana. Fa rehefa niterak'olombelona dia mahaiza magnitsy toetra ary mahaiza mianatra mitondra tena. Misy fetrany ditra. Tsisy tsy nandalo amin'izany, ny tenako zao nandalo tao anatin'ny ditra. Nandalo loatra tao anatin'ny tsy famendrehana. Fa rehefa na lehibe anaka, niova famindra, nianatra toetra tsara mba ho modely amina zanaka. Ianareo mpihira, mamparitaka reo vehivavy malagasy aboridanareo, mpandihizinareo amin'ny fandihizana efa tsy mendrika reo, vadinareo aloha mpandihizina eo, zanaka vavinareo aloha rehefa tena hitanareo reny no mendrika, reny no tokony atao. Fa raha tsy sahinareo mpanaovina reny vadinareo mba mangataka anareo atsahary zavatra ohatr'ireny. Tsy te hiady aminareo mpanakanto ny tenako, isan'ny zoma ariva androany. Hieno hiranareo zay hazo henona, zay hazo ampenona sofiny ankizy ny tenako androany ariva. Hiaraka handihy amin'ny namana Mantsakaiza, amin'ny hiranareo zay hazo henona sy ampenona ny hafa. Fa io zavatra ataonareo io dilatra. Dilatra, mialatsiny, nakanakatrafo voamaraina ny tenako, satria malahelo mahita zazavavy ampiasainareo, robohinareo, haparitaka anareo amin'ny réseaux sociaux, amin'ny fitafy, amin'ny fandihizana fagegy. Ohatr'izany koa reny, hitako reny maro manao anazy. Iverina aminao foana zany Andriamatoa Filohan'ny Repoblika, satria anao nanainganay hifidy anao. Nifidy anao izahay, makamamy anao izahay, ka eto amin'ny taraina aminao, satria safidiko anao. Ramatoa reny malalatsika, Ramatoa Olganga mba ny anaranao, mamany Filohandry Nirina Rajoely.
toa ianao filohandrinirina Rajoely tonga filohan'ny malagasy olombanina ny reninao tsy misy voaratsy amoa voa tsara hita reny ataony nen'olga reny mamanginy voafonja mamanginy marary any amin'ny hôpitaly hita any amin'ny fiangonana any Lasora hita ao anaty naharitra ny vavaka izy nomen'Andriamanitra valimbavaka lasa filohan'ny repoblika ny zanany mila n'izay koa izahay malagasy rehetra te hananjanaka olombanina izahay tahaka nataony nen'olga tsy mbola hitanay ny reninao Andriamatoa Filoha nanao fitafy mamoa fady ohatr'ireny na nandihy amin'ny tsy fandihy mamoa fady reny ekenany mandihy ekenany mifaly efa nisy hatramin'izay ny vakodrazana malagasy fa tsotriny reny ny famely anazy ary tsotry reny ny fanaovana anazy atao amin'ny fomba mihaja atao amin'ny fomba fanao tsara taizanao Andriamatoa Filoha olombanina ny reninao tsy nanao fitafy mamoa fady wa teza ohatr' zany koa ny malagasy zay tarihinao teza ao amin'ny fomba amampanao tsara ohatra ny teza azonao na tonga anao amin'ny toerana misy anao io ny vahoaka malagasy angatako ianao mihitsy satria efa nangatako ianao ramatoa ministry ny kolotsaina sy fanabeazana mba hiteny nefa ianareo tsy niteny efa ndroa herinandro angamba nanaovako live teto de io za miverina io tsy hiteny aminao tsony ramatoa ministra mbola miteny kely ihany so tsy henonao na tsy hitanao ny leviko tsy mino satria araka ny heniko nisy nandefa tany amin'ny Otiba le izy fa anao mihitsy ny safidiko anao Andriamatoa Filohandrinirina Rajoely mamiko anao ka nanaingana hifidy anao androany koa hanainganao hanafona ny vehivavy malagasy miboridina erany TikTok ny tanora vavy tsara tare kely ampiasaina mpandihizina mpiboridana mpanaovana dihy mamoa fady erany TikTok mangataka anao za Andriamatoa Filoha handray fitenenana momba an'io androany azafady aminao natao hienao ny vahoaka ianao Andriamatoa Filoha satria ianao naniry hitarika anay hitondra anay raha tsy naniry anao tsy nanao propagandy ary toky nomenao anay karaha tena hanarina ny Madagasikara ny tanjonanao raha tena hitondra miakatra any Madagasikara ny tanjonanao fivoarana voalohany ny atsarany taiza ho an'ny tanora satria ireo tanora no hiantoka ny hoavin'ny Gasikara rapitso ireo tanora voakolokolo voataiza tsara mahazo ny lalana mazava androany no hapakatra ny Madagasikara rapitso ka aza ataonareo tsinitsinina ny fanabeazana tompoko aza ataonareo tsinitsinina ny fanabeazana mba raiso an-tanana ny fanabeazana tsy firenena ohatran'ny firenena rehetra ho a Madagasikara ka hoe ahoana artiste américaine artiste frantsay tsy aza mampitovy ny adalan'olo fa soa fianatra tsy adalan'olo ny alaintahaka fa ny soa ataon'olona ny alaintahaka any any Amerika misy jiro 24 heures sur 24 misy rano 24 sur 24 ny firenetsika manahoana ka ny olo hibridana no alaitsika tahaka fa tsy ny soa any amin'ny zareo no alaitsika tahaka mangataka tanandroa ampahendrena aminareo artiste malagasy izay mampanaonao foana ny zanaka malagasy sy ny reny malagasy manakasina ny vatana tamin'ny andro fahenina hoa Andriamanitra nilaza hoe ndao tsika anao olombelona mitovy endrika amintsika mitovy endrika Andriamanitra isika olombelona ka aza boriboridina aza bolabolaigny amin'ny réseaux sociaux hita zao tontolo zao ny vatanareo fa masina menatra izaho vehivavy mitovy aminareo menatra izaho re atsaharo azo ataony mandihy azo ataony mihira
asio inspiration. Zany mpanakanto zany dia mpiangaly ny kanto. Zany mpanakanto zany dia olo misokatra saina. Mitondra ny hiranareo tokony hira hampisaina zahay vahoaka, hampieritreritra zahay, hanetsika ny sentimentsnay, ny émotionnay, fa tsy hamotika ny mahizay zahay. Potika ny hasina mahavehivavy anay nandritry ny ray volana amin'ity hiranareo ty. Ary anareo artista tompon'le hira mihitsy mamparitaka ny zanakay, mamparitaka ny reninay, ny rahavavinay. Menatra, tsy haiko ny manidy ny vavako zala teo tia miteny ka miteny. Ary malahelo, matoa za mitapy latabla, tena feno ny kapokako, mahita zavatra ohatran'ireo. Miangavy antanandroa. Hilainay ianareo artista, ampanambady zanakay zahay mila mandihy, mila nareo. Hamora zanakay zahay mila mifaly, mila mandihy, mila nareo. Fa mba asio hira mampieritreritra anay, mampihetsika ny sentimentsnay, mitory ny fitiavana, mitory ny zavatra tsara. Fa rehefa lany ny inspiration, tsy voatery mamorona hira vaovao ianareo. Mijanona kely aloha rehefa tsisy inspiration, hilaza zavatra mahafapo, hilaza zavatra mivaingana. Azo atao mangina kely, tsy forsena le izy. Forsenareo hanana hira vaovao ianareo, na defa tsy miteny zavatra ary ny hiranareo, efa tsy maha-artista nareo. Mba jerevo, inona ny atao hoe artista, inona ny atao hoe mpanakanto, mpiangaly zavakanto, mpitondra zavatra mamalifaly olo, manetsika ny émotion'olona, fa tsy manao raha mampiboridan'olo, mampanitsatsimbo olo. Trop dilatre, mifona, tsy te hiady aminareo artista, ary manaja nareo, mila nareo, fa kosa manitsy kely anareo, anitsy be fa dilatra izy nandritra ny ray volana zay. Masina ny vatanay vehivavy, masina ny vatantsika-olombelona, tsy fa boriboridana ohatran'io. Ary ny fahaizana magnetra, ataova agnatin'ny tragno mifody amin'ny fanambadianantsika tsiraidraiky agny. Agny fanambadiantsika ty zaho masirotsika. Fa zahay eto, tsy tia hainareo mahay magnetra na tsy mahay magnetra zafady. La folie au lit, atao agnatin'ny tragno mifody. Sambolo magnano raha mahaverijery vadiny agnatin'ny tragno mifody ao. Mahay fomba. Fa ny magnetra ka be maso aty, tsy dia ilaigny. Ataovy mihaja fo ny fomba fandihy. Ka zay fogna nina, safidy le izy. Raha tsy hoajanonareo artista le izy, aza mba zanakay ny ampiasainareo. Aza rarotigny ny fahantragna ao Madagasikara, vidinareo ny zaza tsara tarehy, vidinareo ampandihizinareo, ampiboriboridaninareo, amenareo vola kely. Ampy zay. Zay ny napetraka tao fanontaniana. Mbola misy ve ny police de mœurs ao Madagasikara? Ao anatin'ny mœurs regny, tsy azo atao regny angamba no zaho e. Mifona tompoko fa somarina sisika satria tsy mazaka mijery vehivavy miboridana herany TikTok sy ny réseaux sociaux. Tsy zakako. Taloha tanatin'ny ditra, tsy nitondra fahasoavana ho ahy ny ditra rehetra nataoko. Top modèle dilatra nataoko, tsy nitondra fahasoavana ho ahy. Hitako reo olona miakanjo mihaja, hitako reo olona manao tenue correcta, manana toerana ambony anatin'ny fiarahamonina, manana toerana ambony, lasa vadiny manan-kaja. Za eto zao mivahiny aty an-tanin'olo. Azafady anomina anaranao Madame Première Dame de la France, Brigitte Macron. Mbola tsy hitako Madame Brigitte Macron tanjatanjaka ohatregny. Vadiny filohan'ny République izy. Niova famindra za. Mbola tsy hitako Première Dame de Madagascar, Mial Rajoely, isan'ny vehivavy mahay miakanjo, ary manana akanjo lafo vidy. Tsy mendrika ohatregny. Ampanaovinareo artista reo, zanakay sy reninay. Ka ndao isika malagasy hifampitaiza, hifananatra. Raha diso koa zaho atsangano, raha diso koa zaho anaro, raha diso koa ny taranako atsangano, anaro. Mieno anatra ny tenako, mieno fembahoaka ny tenako, ary olona vonina hiova. Fa fitiniko ny teniko,
Fitiniko no fangatahako foano eto amin'ny réseaux sociaux amin'ny TikTok ny vehivavy malagasy magnetrietra mitanjaka miboridina mibongigny mitsinjaka afaka mitsinjaka amin'ny TikTok afaka magnano TikTok fa mba atovo aux normes mba atovo amin'ny mihaja fa tsika malagasy de isan'olo mihaja zay tompoko no nanasako anareo hagnaraka ny leviko androany somary lavalava izy igny ambava homagna ampo mieritreritra raha misy tsy mety ny teniko mandeha ferahy anareo fonako sady aminareo satria olony fony tenako somary nalahelo mahita reny misy lipo soutien kely dia nandre fitenenana misaotra atsika jiaby makasitraka makateligny partager tsika ny live aza eti-po loatra atsika fa be da be ny aretina vokatra ny taitaitra ary aza miteny ao anatin'ny asosorana lasa manao teny tsy voahevitra atsika lasa miteniteny foana isika dia lanjalanjao ihany fefa reny ny mifanopa ny mifanome teny tsy tokony henatra ho an'ny malagasy ry artista malagasy aza sotonina midina ny vahoaka malagasy fa sotony miakatra apetraho tanteraka am'izay soatoavina mampiavaka sy nampitolagagany maro zany malagasy mihaja sy manajatena zany misaotra atsika jiaby misaotra nareo rehetra ny eno ary mangataka atsika hitazona ny toetsaina malagasy mihaja sy manaja zay biso mambe daholo